Sakana ho an'ny fampiroboroboana ny sehatry ny indostria eto amintsika ny halafon'ny angovo isan'ny vohitra ny collège industrie io atao anatin'ny anteny merany varotra sy ny indostria ao anatin'ilay antsointsika hoe CCIA izany. Nandritra ny fiaonana tampanao gazety no nametrahan'izy ireo ny fitarainany ao amin'izay dingana amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny indostria izay. Lafo dia lafo ny vidin'ny angovo eto Madagasikara raha oharina amin'ny firenen-kafa. Mahatratra ohatra faingo ohatra $7 tokoa ny kilowattheure eto amintsika raha toa ka ohatra faingo ohatra $10 izany ho an'ny Maurice sy Sri Lanka. Niteraka sakana ho an'ny fandrosoan'ny sehatry ny indostria izany. Isan'ny votra izany nandritra ny valandresaka narahana adievitra mikasika ny solika sy ny angovo izay notontosain'ny collège industrie eo anivon'ny anteny merany varotra sy ny indostria Antananarivo tetsy Antaninarenina omaly. Ny compétitivité en industrie tsy hoe compétitivité eto an-toerana ihany fa indrindra eran-tany ka ohatra ka ny coût-ny énergie eto an-toerana zany mihoatra ny manodidina antsika fotsiny dia avo be dia efa tsy compétitif mihitsy tsika zany anio lafo ny vokatra hoentsika ondrana nivelany dia somary saherantsika mivarotra ny vokatritsika. Nanolotra sosikevitra ho fampiroboroboana ny sehatry ny indostria ny collège industrie eo anivon'ny anteny merany varotra sy ny indostria Antananarivo. Tsy maintsy jerena aloha azo atao mijery source d'énergie hafa zany kanefa koa fanjakana efa manana drafitra na tetikasa zany hanatsarana ny jirama zany sy ny momban'ny énergie dia mba mangatra zay mba anafaingana an'izy io zany mba ahafahanay miasa zany amin'ny fomba ara-dalàna satria amin'izao fotoan'izao zany dia ny jirama aloha zany ohatrany hoe enterana. Napetraky ny collège industrie eo anivon'ny anteny merany varotra sy ny indostria ho lahara-pahamehany ny fampafantarana sy fanomezam-baovao ireo mpandraraha malagasy mikasika ny sehatry ny fandrarahana amin'ny alalan'ny fionana matetika toy izao.